Efa kely sisa dia hotratra ny tanjona amin'ny ady amin'ny aretina pesta raha ninambarany Minisitry ny Fahasalamana Androany. Misy roa sisy ireo marary ny pesta manaraka fitsaboana automasina teto Antananarivo dia tsy nisy intsony matin'ny pesta tao anatin'ny 5 andro farany. Anolotra vola iray tapitrisa dolara androany ny amerikana nandritra ny fitsidihana fanaovam-beloma nataon'ny Talen'ny USAID Godette izay andaon'ny Madagasikara fetrandre mananjara. Ao anatin'ny 2 andro dia tsy hisy intsony mararany pesta-tsaboana any amin'ny hôpitaly any Tomasina raha nambaran'ny Minisitry ny Fahasalamana Androany. Raha pitso talata no ody any an-tranony ny iray ary ny alarobia izao ny faharoa. Efa kely sisa dia hotratra amin'ny tanjona amin'ny ady amin'ny aretina pesta hoy ny Minisitra Profesora Lalatiana Andriamanarivo. Raha ny tamatavy aloha zany zao efa tamin'ny 20 oktobra nisy maty farany ary efa roa zao no marary eo sisa. Le roa marary eo zany efa ny ray voakarapitso ny ray voakarafakapitso. Zany hoe ny tamatavy zany dia azo lazaina efa milamina amin'izao fotoana izao. Eto Antananarivo koa dia tena efa nisy dingana boavana mihitsy efa akaiky ny fandesena koa tsika eto Antananarivo satria raha tao anatin'ny 5 andro farany dia taloha mbola tsisy an'izany mihitsy tsisy maty ao anatin'ny ray andro. Fa eo andro vitsivitsy zay dia misy ataonay 0 décès tsisy maty intsony satria efa mipetraka daholo le fepetra rehetra mipetraka daholo dispositif rehetrarehetra dia misy nandray ray tsy afena zany tao anatin'ny 5 andro misy hoe ray dia misy mahalahalana zany misy fahafatesana ohatrany. Nanolotra ray tapitrisa dolara ihany koa ny amerikana androany hiadina amin'ny aretina pesta manampy ny 10,000 dolara efa nomenizy ireo farany teo. And so it has been really our pleasure. Natotro zany dia vola indrindra entina hiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fantontosana ny tetikasa fiarovana sy fiatrena ty valana aretina pesta ty. Anisan'izany ny fiara-miasa kaiky amin'ny Institut Pasteur amin'ny fanohizana ny fanaovana ny fitiliana andreo marary entina makeny aminy zany sy ny fanaovana ny fizahana ifitiny isaky ny tanàna mahatarany azy ny toerana mbola misy an'ilay aretina. Eo ihany koa ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka akoatran'ny Institut Pasteur zany dia misy ireo fikambanana sy fiara-miasa hafa izay miara-mantotosa ny fiatrehana ty valana aretina pesta ty. Eo ihany koa fanana mivantana andreo natsotsika hoe agent communautaire fiara-miasa amin'ny fahasalamana nivon'ny tanàna madinika. Andao an'i Madagasikara ny Talen'ny USAID Godette ary nanao fitsidihana fanaovam-beloma ny Minisitry ny Fahasalamana ny ariva teo.